Ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika tsy mitsahatra misotranao ny vavanay raha eo satria ny velominao ainy zay ka nampitomboninao andro anankiray indray ny avelomanay ka sitraka indrindra ny anomezanao anay ny mofinaina anio zay alalanay ny alehibe ny fitiavanao sy androsoanay bebe koa ho amin'ny fanarahana anao. Dia mitenena Jesosy fa voninkery izay mpanomponao oka aminay manakariva ny fafy amin'ny fanano masina. Amen. Ny Kolosianina toko 2 andiny 2 ka hatramin'ny 20 no tena 20 azafady no anjara mofinaina ho antsika. Kolosianina toko 2 andiny 2 ka hatramin'ny 20. Vakitolo zao zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro alatsinainy 20 jona 2022. Paoly apôstôly miteny manao hoe ko aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro na ny andro firavavona na volom-bolana na ny sabata araka ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahana tsy azonareo ny loka ny faneletena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavinavonana no ny fisainan'ny nofiny ka tsy miazona ny loha izy mitombony tena rehetra sy velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozana araka ny fampitombon'Andriamanitra. Ary raha niara-maty amin'ny Kristy ianareo ka efa afaka amin'ny abadiam-pianarana amin'izao tontolo izao, nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza manday, aza manandra, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany zany rehetra zany ary ny didy sy fampianarana araka ny didy sy fampianaran'olona. Zany rehetra zany dia ankalazaina ny fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fanetetena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory asakana ny fampararanana ny Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia feno ny fampararam-po amin'ny fampararam-po amin'ny inona zany? Ny filibana amin'ny lafiny rehetrarehetra satria tombaka izay tsisy ny karazana azona fafinaretana sy fifaliana etsero. Eo anatrehan'izany anefa dia miratsy ary mba manalina koa ny fitondrantenan'ny olona vokatr'izany rehetra izany. Eto dia lazaina fa mila miazona ny loha isika, Jesosy Kristy ny loha, izy mitombony tena rehetra eo amin'ny 5:20 toko 2 amin'ny 5:20. Izy mitombony ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisana tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitombon'Andriamanitra. Mila miray tsara amin'ny lohatsika tsy mila velonao ary avy eo ny velara amin'ny fiainantsika. Ny engana amin'izany dia mila miara-maty amin'ny Kristy lohasika. Tsy maintsy vonoina miaraka amin'ny Kristy ny faotako sy ny faotanao amin'ny faotan'ity Jesosy. Koa noho izany efa afaka tamin'ny ireo zavatra maro samihafa ireo tsika, ny filibana, ny fanaovana izao, ny fanaovana zaroa, ny fivavahana aitraitra, ny fampijalitena sy ny namana, nefa tsy masakana akory ny famparana ny tena amin'ny nofo. Koa io anatrehan'izany mila miverina amin'ny Kristy tsika. Satria Paoly apôstôly mihitsy nefa niteny raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fiainam-baovao sy mandrosatra any amin'ny fiavoazana sy fanavoazana zasanao. Tsy tanteraka ao anefa izany raha tsy miverina amin'ny Kristy sy mitoetra tsara amin'ny Kristy ary mitombo tsara amin'ny Kristy mba hampiraisina tsara aminy sy mivelona tsara aminy. Satria izy raha teo no mahay manadio antsika, tsy mahay mana-masina antsika, ampy ao ampadio antsika ny ran'izay latsaka tao Kalvaria. Ko amin'ity andro ity mitoera tsara amin'ny Kristy ka ao ny tombontsika sy ivelomantsika ary ampifotsika tany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Eo amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany. Amen. Vavaka sika misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao toetoetra amin'ny fanetetena aitraitra sy ny fampijalitena azao na zatra fandarana ny amin'izany amin'ny zatra nefa tsy masakana anay kosa zany amin'ny
fanapahana-po amin'ny nofo fa soa ihany fanambarany teninao teo tamin'ny apôstôly Paoly tamin'ny apôstôly fa mila miara-maty amin'ny Kristy zay, mila miara vonona aminy ny zavatra tsy rehetra zay tsy akasitrahanao ina amin'ny fotanay fa raha zany nataonay dia ka mivelona aminay zanakao zay dia ampandrosoana amin'ny fahatsarana sy ampandrosoana amin'ny fahinam-baovao sy ny fandehanana araka ny sitraponao. Teo amin'izany tokoa anie ny tenanay tsirairay avy zay mino zao mofinaina zay ho anjaranay tamin'ity andron'ity zao. Sitraky ny ary ivavaka hoe ainay zay nandany masina ane naranao nitonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra minaniny amina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano zay tononona amin'ny anaran'iray zanakary fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana zany ary Andriamanitra ny fiadanana zay tonona ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no sitrapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.